Lioka toko fahasivy. Ny nanirahan'i Jesosy ny apôstôly 12 ary Jesosy niantso ny 12 ankeo aminy ka nanome azy hery sy fahefana hamoaka ny demonia rehetra sy hasitrana aretina. Ary izy naniraka ireo andeha hitoro ny fanjakan'Andriamanitra sy hasitrana ny marary. Ary hoy izy taminy, aza mitondra zavatra ho an'ny alehanareo, na tena, na kitapom-batsy, na mofo, na vola, ary aza misy mitondra akanjo roa. Ary izay trano hidiranareo dia ao no hitoero, ary avy eo indray no hialao. Ary izay tsy mampandroso anareo raha miala amin'izany tanàna izany ianareo, dia hitsano no vovoka ho afaka mitombotrareo ho vavolombelona miampangazy. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitety vohitra nitoro ny filazantsara sy nahasitrana teny tontolo eny. Ny fisalasalana Herôda raha nandre ny fahagagana nataon'i Jesosy. Ary Herôda mpanapaka nandre izay rehetra natao. Dia very hevitra izy noho ny filazan'ny olona. Fa hoy ny sasany, Jaona no efa nitsangana tamin'ny maty. Ary hoy ny sasany, Elia no efa niseho. Fa hoy kosa ny sasany, ny anankiray amin'ny mpaminany fahiny no efa nitsangana. Fa hoy Herôda, raha Jaona dia izany no efa nanapaka ny lohany, fa iza indray moa izao izay reko fa manao izany zavatra izany? Ary izy nitady hahita azy. Ny nampinanan'i Jesosy ny olona tsy omby 5,000. Ary rehefa niverina ny apôstôly dia nanambara tamin'i Jesosy izay efa nataony. Ary izy nitondra azy ka nandeha nitokana nankany amin'ny tanàna atao hoe Betsaida. Ary ny vahoaka noho ny nahalala dia nanaraka azy. Ary izy nandray azy tsara ka nilaza taminy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay marary dia nositraniny. Ary noho ny efa ho hariva ny andro dia nanatona ny 12 ka nanao taminy hoe, raha vao ny vahoaka mba ankanesany eny amin'ny vohitra manodidina sy any an-tsaha handry sy hitady hanina, fa aty an-tany foana isika. Fa hoy izy taminy, omeonareo hanina izy. Ary hoy ireo, tsy manana mihoatra noho ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2 izahay, raha tsy andeha hividy hanina ho an'ireo olona rehetra ireo. Fa tokony ho 5,000 lahy izy. Ary hoy izy tamin'ny mpianany, asaovy mipetraka antokony izy ka tokony 50 avy. Dia nataony izany ka nampipetraka azy rehetra izy. Ary rehefa noraisin'i Jesosy ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2, dia nendrandra ny lanitra izy ka nanaova ny fisaorana ireo. Dia novakiny ka natolo ny mpianany arosony eo anoloan'ny vahoaka. Dia nihinana izy rehetra gavoky, ary nangonina izay sombitsombiny sisa tsy lany ka nisy rombiny 10 harona. Ny naneken'ny Petera an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ary nilazan'i Jesosy voalohany ny amin'ny hahafatesany sy ny hitsanganany. Ary raha nivavaka tao amin'ny mangingina Jesosy sady teo aminy mpianany, dia nanontany azy izy ka nanao hoe, ataon'ny olona ho iza moa aho? Dia namaly ireo ka nanao hoe, Jaona mpanao batisa. Nefa ny sasany koa manao anao Elia, ary ny sasany indray manao hoe ny anankiray amin'ny mpaminany fahiny no efa nitsangana. Fa hoy izy taminy, fa ianareo kosa manao aho iza? Dia namaly Petera ka nanao hoe, ny Kristin'Andriamanitra. Ary izy niteny mafy azy sady nandrara azy mba tsy lazalaza izany amin'ny olona, ka nanao hoe, ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavon'ny loha olona sy ny lohan'ny mpisorona mba hampanora-dalàna sady ho vonoiny. Ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana. Ary ho koa Jesosy tamin'izy rehetra, raha misy ta hanaraka ahy, oka izy an-dany tenany dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka hanaraka ahy.
fa na iza no tamonjy ny ainy dia avery izany, ary na iza no avery ny ainy noho ny amiko dia izy no hamonjy izany. Fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao aza kanefa avery ny ainy na maty antoka izany izy? Fa na iza no menatra azy ny tenako dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahiny sy ny an'ny rainy ary ny anjelin'ny masina. Fa lazaiko aminareo tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany ny fanjakan'Andriamanitra. Ny niovan'i Jesosy tare tao an-tendrombohitra. Ary rehefa tokony ho avalona taorian'izany teny izany dia nitondra ny Petera sy Jaona ary Jakoba izy ka niakatra tany an-tendrombohitra hivavaka. Ary raha mbola nivavaka izy dia niova ny toetry ny tarehiny, ary ny fitafiany dia tonga fotsy sady nanelatrelatra. Ary indreo nisy roalahy niresaka taminy, dia Mosesy sy Elia izay niseho tamboninahitra ka nilaza ny fialana izay efa efainy any Jerosalema. Ary rehefa navezatry ny toro ny mason'i Petera sy ny namany, nefa nahary toriana izy, dia nahita ny voninahitry Jesosy sy izy roalahy izay teo aminy. Ary tamin'ny nisarahan'izy roalahy taminy dia hoy Petera tamin'i Jesosy: Tompoko, tsara raha mitoetra eto isika. Aleoko izahay hanao trano lahy telo, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy, ary ny anankiray ho an'i Elia. Nefa tsy fantany izay nolazainy. Ary raha mbola niteny izany izy dia nisy rahona niseho nanarina azy ireo, ary raha niditra tao amin'ny rahona ireo dia raiky tahotra ny mpianatra telo lahy. Ary nisy feo tao amin'ny rahona nanao hoe: Ity no zanako voafidiko, izy no henoy. Ary rehefa nitsahatra ny feo dia Jesosy irery ihany no hita. Ary nangina izy ireo ka tsy nilazalaza tamin'olona na dia iray akory aza tamin'izany andro izany ny amin'izay zavatra efa hitany. Ny nahasitranan' Jesosy ilay zazalahy nampahoriany ny demonia. Ary noho ny ampitson'iny raha nidina avy teo an-tendrombohitra izy ireo dia nisy vahoaka betsaka nitsehanan'i Jesosy. Ary indro nisy lehilahy anankiray avy teo amin'ny vahoaka nitaraina mafy hoe: Mpampianatra ô, masiny ianao, mamindra fo amin'ny zanako, fa zanako lahy tokana izy. Ary indro misy fanahy mahazo azy ka miantsoantso tampoka izy, ary ny fanahy mampifanintsintsintona ny tenany sy mampandovy azy, ary sarotra ny fialany aminy ka mahatoritorovana azy. Ary nangataka tamin'ny mpianatra ao mba hamoaka izany, fa tsy afany. Ary Jesosy namaly ka nanao hoe: Ry taranaka sady tsy minona efa nivadika, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo sy handeferako aminareo. Entoty ny zanakao. Ary raha mbola nanatona izy dia nampinjitsindritra sy nampifanintsintsintona azy ny demonia. Ary Jesosy niteny mafy ny fanahy maloto ka nahasitrana ny zazalahy dia natolony tamin'ny ray indray izy. Dia talanjona indrindra izy rehetra noho ny fiandrianan'Andriamanitra. Ny nilazan'i Jesosy fanindroany ny hafatesany sy ny hitsanganany indray. Fa raha talanjona izy rehetra tamin'izay rehetra nataon'i Jesosy dia hoy izy tamin'ny mpianany: Ampidirinareo ao amin'ny sofinareo ihany izany teny izany, fa ny zanak'olona efa atolotra eo an-tanan'ny olona. Nefa tsy azon'ny mpianatra io teny io, sady nafenina azy izany mba tsy ho fantany, ary natahotra ny tany azy ny amin'io teny io izy. Ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany eny etry-teny. Dia nisy fisainana niseho tao am-pony ny amin'izay ho lehibe ao aminy. Ary Jesosy nahalala ny fisainany fony dia nandray ny zaza anankiray ka nametraka azy teo anoloany, ary hoy izy tamin'ireo:
na sofina sofiny mandray io zazy io noho ny anarako dia handray ahy ary na sofina sofiny mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy ary izay kely indrindra ao aminareo rehetra dia izy no lehibe ary jaona namalika nanao hoe tompoko izahay nahita anankiray namoaka demonita amin'ny anaranao ka norarahanay izy satria tsy manaraka antsika fa hoy Jesosy taminy aza rarana fa izay tsy manohitra anareo dia momba anareo ny nialan'i Jesosy tany Galilia sy ny namakiny any Samaria ary rehefa ho tonga ny fotoana ampiakarana an'i Jesosy dia niatrika akany Jerosalema izy ary nandefa hiraka iray aloha azy izy dia nandeha ireo ka haniditra tao amin'ny vohitra anankiray izay an'ny Samaritana amboatra ho azy fa tsy nandray azy ny olona satria nandroso toa ho an'i Jerosalema izy ary raha hitan'i Jakoba sy Jona mpianana izany dia hoy izy tompoko tianao va raha hiteny izahay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra handevona azy fa izy nitodika dia niteny mafy azy dia nankany amin'ny vohitra hafa izy ny teny nataon'i Jesosy tamin'izy telo lahy izay nikasa hanaraka azy ary noho nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe anaraka anao naiza naiza lehanao fa hoy Jesosy taminy ny amboaolo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana izay petrahany lohany ary hoy izy taminy anankiray koa manaraha fa hoy kosa izy tompoko oka aloha andeha handevina ndraiko fa hoy Jesosy taminy oka ny maty handevina maty ao aminy fa ianareo kosa mandehana ka mitoriany fanjakan'Andriamanitra ary hoy ny anankiray koa tompoko anaraka anao ihany fa oka aloha andehanao velomany an-tranoko fa hoy Jesosy taminy tsy misy olona mitana fangady tariana ary mierika ka mendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra